Tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais, car je sais que tu es là. Seigneur Jésus, ressuscité. Je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Car je sais que tu es là. Mon âme veut te bénir. Seigneur Jésus. Oh, prince de paix. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Et on je suis là. Dieu de l'univers. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Car je sais que tu es là.
Masinani tumpu, masinani tumpu, masinani tumpu, ajambani cha. Masinani tumpu, masinani tumpu, masinani tumpu, ajamani cha. Masinani tumpu, ajamani cha. Masina, Alleluia. Ulune fatabiro ulumirawe. Masina, Alleluia. And take you, we hid away from Masina. Masina, Alleluia. Iulumu avunzimira famasina. Masina ikupuwa jamanita. Lailaya, Masina, Tesasyon, Masina, Falaya, Masina, 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 Raya, Masina, Tesasyon, Masina, Falaya, Masina, Masina, Masinani tumpu, masinani tumpu, masinani tumpu, ajamani cha. Masinani tumpu, masinani tumpu, masinani tumpu, ajamani cha. Masinani tumpu, ajamani cha. Masina, Alleluia. Ulune fatabiro ulumirawe. Masina, Alleluia. Now take you, we hear away from Masina. Masina, Alleluia. Iulumu avunzimira famasina. Masina ikupuwa jamanita. Raya, Masina, Tesasyon,
masina ny tompo andriamanitra. Masina ny tompo, masina ny tompo, masina ny tompo andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Masina ny tompo andriamanitra, masina ny tompo andriamanitra. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy 17 ny volana oktobra 2025. Ry ava-malalo amin'ny tompo, sorantsika ny tompo lehibe satria mbola afaka isika hivavaka eto amin'izao alina mangina izao. Masina ny tompo andriamanitra araka ny hira entsika tamin'ny teny gasy teo. Ary ny amin'ny teny vazaha teo dia manambara ny amin'ny hoe fantatro fa eo ianao fanahy masina. Ary koa ny tompo ihany koa zany eo amintsika koa ny tompo. Raha tena tsapanao tompoko, raha tena tsapanao fa eo tokoa ny fanahin'ny iray. Raha eo tokoa fa eo tokoa ny fanahin'ny iray. Ary tena tsapanao ihany koa eo Jesosy dia tena ho sambatra indrindra ianao. Amen. Tokony tsika tsapa mihitsy hoe eo ny tompo manatrika antsika rehefa mivavaka isika. Ary koa na tsy mivavaka ary isika fa amin'ny toerana izay alaintsika na tokantranontsika dia tokony mahatsapy ianao tena hoe eo anilanao foana Jesosy. Ary koa ny fanahy masina ao anatinao na eo aminao ny fanahy masina. Raha ohatra mbola tsy vita batisa ianao, raha ohatra mbola tsy tenao amin'ny Jesosy ianao, satria ny fanahy masina iray dia miandry ianao alohany hiasany aminao tanteraka. Ry havana tiantsika ny tompo. Raha ohatra ka tsy eo amin'ny fiainantsika Jesosy dia tena mahantra indrindra isika. Tena mahantra indrindra isika. Enga ny tompoko tsapanao tokoa fa eo ny prezensan'ny tompo eo anilanao. Amen. Hivavaka aloha isika. Hidera an'Andriamanitra satria izay no ho ataontsika eto. Hiresaka amin'ny tompo, hivavaka, hiantso azy, hankalaza azy, ary koa hibebaka aorian'ny teny izay omeny fanahy masina antsika izany. Satria ny fanahy masina izy no mampiteny, izy no afaka miasa amintsika tsiraray avy. Zay no teny ho azontsika eo rehefa avy eo. Ny fiasan'ny fanahy masina zany ao anatintsika ihany koa. Mila ny fanahy masina isika. Izy no mampivavaka antsika, ny fanahin'ny iray izany. Ka mangataka aminao aho ery vavaka amiko aloha alohany andrasantsika tenin'Andriamanitra. Ataovy ny vavakanao, ataovy amin'ny fanahinao mihitsy. Ny fanahinao mihitsy no miresaka amin'ny iray. Izay no tena zava-dehibe. Ny fanahinao mihitsy no aoka ho tafakatra any an-danitra iaona amin'ny Jesosy. Hivavaka isika tompoko, hideran'Andriamanitra. Jesosy tompo, misaotra anao. Midera mankalaza anao Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra masina indrindra ianao ary tsy misy toanao. Miantso anao zay tompo amin'izao andro alina mangina izao. Satria ianao rery ihany no tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao rery ihany no afaka hoderaina, afaka kalazaina. Ary tsy misy Andriamanitra hafa noho ianao. Tsy misy Andriamanitra lehibe mihoatra noho ianao. Fa ianao no Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra. Ianao rery ihany no tokony andolehany lohalika rehetra. Ary tsy maintsy andolehany lohalika rehetra. Miantso anao zay Jesosy, midera mankalaza anao amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy tompo, ho any amin'iza moa izay tompo raha tsy ho any aminao rery ihany. Manaja anao Jesosy, mankalaza anao Jesosy, ary manome voninahitra anao. Jesosy tompo, oka ianao anatrika Jesosy amin'izao fotoana izao. Oka ianao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy amin'izao fotoana izao. Mikasika zanakao tsiraray averan-tany Jesosy. Ampifo Jesosy izay mbola matory tompo. Satria Jesosy ny fiainanay ity dia mandalo zay Jesosy ity. Ary tsy mendrika akory tompo na dia hiantso naranara Jesosy. Tompo malala ho atreo izao fotoana izao. Ka sy ho zanakao tsiraray averan-tany Jesosy mitady ianao, mibebaka aminao, ary koa tena ho tafiditra ny andandra tokoa ny vavaka anay tsiraray avy.
jesosy tompo, aoka ho hitanao eo alohanao zay tsiraray avy jesosy, aoka tena mihiratra tokoa ny masompananay tsiraray avy ka ho jiro manazava jesosy aho eo anatrehany izao tany enanay izao jesosy izahay, ka tena ifo jesosy aho satria tompo raha ohatra ka aizina zay jesosy malala o dia tsy hijerenao akoho jesosy. Seigneur, tsy mijerenainao jesosy raha ohatra ka aizina izahay, ka mangataka aminao jesosy aho oka izay tompo tena ho jiro jesosy aho ka hafaly anao jesosy malala o, mangataka ny fanatrehanao oka ianao tompo hampangina ny mpitaba rehetra, oka ianao tompo andravarava jesosy amitafiky ny fahavalo zay mitady tompo hanafika ny asanao jesosy malala o. Ianao jesosy no andriamanitra tokonay, ianao jesosy no andriamanitra sandratra jesosy malala o, ka oka ny fanay masonao no anatrika eto, oka ny ranao andrafitra jesosy zao fotoana izao, oka ny ranao tompo andrafitra tompo anay tsiraray avy zanakao jesosy, ka amin'ny anaranao jesosy nanditiky sy androako miasa maty satana rehetra zanatsipika zay lefa ny fahavalo tady anafika anay dia tsy ambiny zany fahadorako amin'ny ranao zany jesosy ary venangavaky ny elo izany, miala ny devoly papierikeka rehetra potehako amin'ny rano jesosy angavaky ny elo ny plasinareo, miala ny fanafian'ny fahavalo amin'ny écran dorako amin'ny rano jesosy tsy ambiny zany fa miafy ny tompo mandoro miasa vavalo rehetra ka nangavaky ny elo ny plasinareo, tsy manakely tsy manapahifana, miala ny devoly manampitsofina rehetra tsy hanao ny tenin'andriamanitra, miala aminay tsiraray avy dorana amin'ny rano jesosy gavaky ny elo ny plasinareo, miala ny devoly be marenina rehetra dorana amin'ny rano jesosy gavaky ny elo ny plasinareo, miala ny devoly tsy fakatoavana rehetra dina amin'ny arisorarehetra tena amin'ny rasoratsika gavaky ny elo, miala nareo tsy manakely tsy manapahifana faresanareo, miala nareo jezebela, miala fanapapetraka dia tena amin'ny rasodavaky ny elo ny plasinareo, tsy manakely tsy manapahifana, miala ny devoly papatory rehetra dorana amin'ny rano jesosy gavaky ny elo ny plasinareo, miala nareo ny fanafian'ny losifera tena amin'ny rano jesosy gavaky ny elo ny plasinareo, tsy manakely tsy manapahifana na rano jesosy avy nazareta, foka tompony ranao jesosy andrakitra nay hiasa eto tompo, oka andranao tompo andrakitra nay tsiraray avy tompo mitenena fanay masina, oka ianao fanay masina ampisokatra ny masompanay tsiraray avy, ka tena araka ny fanay tsiraray avy anatrika eto ary hitady ianao tokoa fanay masina tatanao tokoa jesosy zanako tsiraray avy zay tonga eto mba ho voninahitao jesosy rehetra taonay tompo malala o, amin'ny fiainanay tsiraray avy, amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy, amin'ny toerana misy ny tsiraray avy jesosy toka tompo tena hoe ho anao jesosy izany fa tsy ho anay, ka misaotra jesosy, misaotra ray ny voninahitra ho anao andriamanitra tsara ianao jesosy misaotra tompo, aleluia aleluia aleluia, amen amen amen. Misaotra jesosy isika zao tsika dia andray ny tenin'andriamanitra, ny tenin'andriamanitra zay ho raisintsika anio dia ao amin'ny bokon'ny Romanina no raisintsika anio, bokon'ny Romanina toko fahavalo, Romanina toko fahavalo no ho raisintsika anio. Asa aloha ahenako ny rato Romanina toko fahavalo no ho raisintsika zany anio dia ovakintsika tsy ovakintsika manontolo io Romanina io fa ho raisintsika ny eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, Romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo no raisintsika ka hatramin'ny andininy fahatelopolo, amen. Io zany no raisintsika, io zany io no meny fanay masina teo io amin'ny Romanina io ny titran'io teny ho raisintsika eto zany anio dia mivaky toy izao na raha zao tompo hoe ny voninahitra ho avy, amen, aleluia aleluia, ny voninahitra ho avy, zay ny titrany ato amin'ny baiboliko eto anoloako izany, Romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tonga zany tompo dia manambara sahady fa ny voninahitra dia ho avy fa tsy amin'izao fotoana izao, tsy amin'izao fotoana iainantsika izao, fa eto ny teny ny Paoly apôstôly izay soratra soratany tamin'ireo Romanina zany nalefany tamin'izy ireo tao Roma zany dia ny titra dia hoe ny voninahitra ho avy, ry havana ho isy anie izany voninahitra ho avy izany, ho isy izany fa tsy maintsy aloha tsika mandalo zavatra maro alohan'izany ho tonga, izany hoe tsy maintsy misy fanantenana zany ao anatintsika. Vakitsika ny teny ary Romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo, vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
eny everiko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny izao dia tsy mendrika ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika, fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ny ampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy amin'ny fanantenana. Izao zavatra ary rehetra izao koa dia ho votsorana amin'ny fahandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana be voninahitra izay an'ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa mandraka ankehitriny izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka. Tsy izany ihany fa isika koa, eny fa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanay aza isika, koa dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita maso dia tsy mba fanantenana intsony, izay hita va mbola azo antenaina ihany. Fa raha manantena izay tsy mbola hitantsika isika dia miandry amin'ny faharetana. Toy izany koa ny fanay no mamonjy ny fahalementsika, satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanay no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy haitononina. Ary ilay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanay, satria araka n'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voaantso araka ny fikasany raha teo. Satria ireo izay fantany mialoha no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalay maro izy. Izay notendreny mialoha no natsoiny koa, izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Amen. Aleluia, aleluia, aleluia. Tsara be ny tenin'Andriamanitra eto, tena tsara be. Ry havana, misy fanantenana ane isika eto amin'ity tany ity. Ho anao izay kivikivy dia manomboka anio rehefa reny tenin'Andriamanitra ianao izay nazavany fanahy masina azy eto dia tokony hibebanao mihitsy ny fahakivinao dia miezaka ianao mijoro amin'izay eo amin'i Jesosy. Oka izay ny fahakiviana, satria ho hisy voninahitra ho avy tompoko. Amen. Ho hisy ny voninahitra ho avy. Ankehitriny tsika mbola ao anatin'ny ady sarotra. Amen. Tsy maintsy mandala latsarotra isika. Ahoana moa isika no hoe lamilamina fotsiny eto amin'ity tany fandalovana ity? Ety tompo dia fandalovana ady no atrehintsika ety. Fa any an-danitra ny voninahitra miandry. Amen. Manaova amen. Na dia tsy mahitanao ary aho. Manaova amen. Any an-danitra ny voninahitra ho avy tompoko. Fa ety isika dia mandalo ety, ary tsy maintsy misy zavatsarotra lalovantsika ety ambony tany. Fa mila antsika mijoro hatramin'ny farany mba ho tody any amin'ilay tanjona dia ilay fanantenana izay tsy hita maso. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe, eto tenin'ny Paoly apôstôly eto hoe, ny fanantenana anie ka zavatra mbola ho avy, zavatra mbola tsy hita maso izany. Raha ny zavatra hoe antenaintsika no efa hoe hita, zavatra tsy antenaina izany. Fa zavatra mbola tsy hita, zavatra mbola tsy azontsika, zavatra mbola tsy hitantsika no antenaina. Amen. Raha manantena ianao ahazo zavatra anankiray amin'olona ohatra na koa amin'Andriamanitra, dia mila zany ianao miandry. Amen. Mba hanomezany tompo an'ilay zavatra, raha ohatra ka iny fantany fa mety aminao. Ary koa raha hoe zanaka isika ohatra, ny ankizy moa zany ambarako eto izay mbola tanora,
ka hoe mangataka zavatra amin'ny ray aman-dreniny na koa mangataka zavatra amin'izay olona mitaiza azy dia manantena ahazo an'iny raha ohatra ka soa azy izany, mbola tsy azo izany. Dia rehefa vidiana ilay zavatra ka atolotra dia faly be avy eo mandray an'ilay izy. Raha ohatra zavatra sahaza ho azy nomen'ilay olona izay nanome an'ilay cadeau zany. Eto zany ilay fanantenana dia any an-danitra ilay fanantenantsika. Any an-danitra. Ry havana, mila tsika miomana aloha. Mila tsika tena mana fanantenana amin'io zavatra ho avy io dia ny voninahitra zany. Ny voninahitra ho avy any an-danitra. Any anie no iafarantsika raha mijoro tsara isika. Fa tsy maintsy tsika tena hoe mendrika anatrehan Jesosy isika vao tafiditra any. Tsy ny olona rehetra akory izay hoe miantso hoe tompoko no tafiditra ny lanitra. Fa izay makatò sy manao sitrapony Jesosy ihany, makatò sy manao sitrapony ray ihany, izay nambaran'i Jesosy tompo. Izay manao sitrapony ray ihany no tafiditra any an-danitra. Ka mila tsika tena hoe manana fanantenana raha tena mijoro tsara isika. Raha mbola tsy mijoro tsara aloha dia aza mieritreritra hoe tsy anjarako izany. Afaka ianao mbola mibebaka an'io. Ny fotoana izay hainonao ten'Andriamanitra bebahan'ny tompo anao dia arao tanterao. Ary tena miova tanteraka mihitsy tompoko. Izay vao manantena niditra any an-danitra. Fa raha ohatra ka manaraka ten'Andriamanitra foana ianao, na izanaiza tany alehanao, na izanaiza fiangonana andehananao, nefany tsy mety miova ianao, dia aza manantena mihitsy hiditra ny lanitra. Satria misy koa ezaka ho anao. Ny ezaka ho antsika tsirairay avy mila tsika miezaka. Miezaka manatona Jesosy bebe kokoa. Fa tsy akory hoe miandry olona foana. Izay ny any an-danitra, izay ny hidirana any an-danitra izay. Mila tsika miezaka manatona Jesosy mihitsy ary miova, izay tsika vao tafaova. Satria ny tompo raha manova Jesosy dia miandry ihany koa ianao hitondra ny azy fijalianao. Izay ilay izy. Tsika tsy maintsy mitondra koa tsika ny azy fijaliantsika. Fa tsy akory ianao croiser les bras fotsiny dia eo tsika miandry eo. Tsy atopoko. Tsy izany mihitsy fidirana lanitra. Tsy izany mihitsy. Fa mila tsika miova ihany koa, miezaka tsiraray avy, mitandrina ny diany mba ho tonga any an-danitra. Amen, amen, amen. Dao raisitsika raha ny ten'Andriamanitra dia ho azavain'ny fanahy masina araka izay tiany anambarana anazy eo. Dia midiny tsika araka izay tiany. Ny titra eto amin'ny Baiboly koa iaho ho an'izay vao taraniditra dia Romana 8:7-10. Dia ny titra mivako toy izao na Jesosy tompo hoe ny voninahitra ho avy. Amen. 9:20. Eny, everiko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny izao dia tsy mendrika ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Amen. Hatreo aloha hitanareo izany. Eto izany Paoly apôstôly dia nampafantatra izy tompoko, nampafantatra izy fa misy izany ny fahoriana tsy maintsy iaina antsika. Amen. I Paoly apôstôly dia mpanompon'Andriamanitra. Ary ireo rahalahy izay nanoratany ny teny dia ao amin'ny tompo ireo. Tsy nanoratra ho an'izao tontolo izao izy, fa ho an'ireo zanany ara-panahy nanoratany an'ireo. Izany hoe ny olona ao amin'ny tompo izany no ambara eto. Fa tsy akory olona any ivelany Jesosy izany. Fa ny olona ato amin'ny tompo izany no ambarany. Izany hoe tsy maintsy mandalo fahoriana ihany koa i Paoly apôstôly nefa ny mpanompon'Andriamanitra izy. Izay no mahatonga miteny hoe itsika koa tsy maintsy koa tsika mandalo fahoriana sy fizahan-toetra. Makany an-danitra tsy moramora, tsy lalana lava, tsy lalana lehibe koa no makany an-danitra. Tsy lalana lehibe fa lalana tery makany an-danitra, efa nambara teto izany. Tamin'ny vidéo angambana tamin'ny teny otrao ihany koa. Fa lalana tery, lalana tery. Ka tsy maintsy tsika mandalo fahoriana ihany koa. Raha misy olona mpivavaka ka miteny milamina be ny fiainany dia mametrano fanontaniana. Mametra fanontaniana satria Jesosy ara nijaly tetỳ ambony tany. Jesosy tompo nijaly tetỳ ambony tany. Dia itsika ve mieritreritra hoe lamina be fiainantsika? Izay ilay ten'Andriamanitra ilay hoe fa alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Amen. Tenin'Andriamanitra azona mihitsy tamin'ity herinandro ity tamin'ny latsinainy raha ohatra ka tsy diso ahako ny amin'ny fitoam-bavaka anatin'ny gropy. Tsy maintsy alan'ny olona isika tompoko noho ny anaran'i Jesosy. Sa tamin'ny omaly angamba raha tsy diso izay. Tsy maintsy alan'ny olona isika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Ka aoko fantatsika tsara fa fahoriana izany amin'ny fankalan'olona antsika efa anatin'ny fahoriana izany. Tsy hoe kory olona maty ihany kory ny fahoriana,
fa ny zavatra fanenjehana, fanaratsiana, fankalana dia efa fahoriana izany. Jereva amin'ny 5:30 ato amin'ity Romana toko fahavalo ity, ovakiko amin'anaran'ny Jesosy Tompo hoe iza no asaraka azafady, iza no asaraka antsika amin'ny fitiavany Kristy? Fahoriana va? Sa tebiteby? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Amen, hitanareo zany. Misy zany ao ny fahoriana araka ny tenenin'ny Paoly ety amin'ny 9:20. Dia misy koa nefany ao tebiteby. Eo koa ny fanenjehana. Eo koa ny mosary. Eo koa ny fitanjahana. Eo koa loza. Ary koa zany sabatra. Ry havana. Misy amin'ireo ve raha sendra tojo amin'ny fiainanao dia hisaraka amin'ny Kristy ve ianao? Okintsika tena hoe aharitra zavatra mafy mandalo amin'ny fiainantsika satria tsy maintsy mizavatra miseho amin'ny fiainantsika. Mampagaga mihitsy ny olona rehefa miteny hoe misy olana ako dia ahoana ny amana ny olana satria hoe mpivavaka ianao ve dia tsy maintsy hoe ilama be fiainanao. Ry havana, tsy maintsika mandalo olana fa mila tsika mangataka amin'ny tompo. Raha fizahan-toetra ataony amintsika dia mangataka amin'ny tompo hoe Jesosy ampy izay Jesosy fa fantatro, na hoe mavesatra amiko Jesosy fa ampio ahako. Mila zantsika tena hoe mijoro tsara ary tena manaiky zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Fa kosa raha hoe fakapanahy ataon'ny Satana ka ianao tsy matohitra dia mila ianao mibebaka ary mangatahana Jesosy afahanao amin'izany satria tokony aharesy ny fakapanahy isika. Tokony aharesy ny fakapanahy satria Jesosy naharesy ny fakapanahy. Jerefy tamin'izy nalain'ny devoly fanahy tany an-tany efitra, naharesy izy. Dia tsika ve dia hoe tsy haresy fa tsika zanak'Andriamanitra iny koa? Ry havana, tsy maintsy tsika mijoro. Tsy azontsika atao mitsy teny tena tsy resiko izany. Ry havana, devoly izany mbola anatinao ary ianao izany mbola tsy te hiezaka ka mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko. 7:20 araka nambarako teo hoe vakitsika teo hoe averitra mpandeha eny everiko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny izao dia tsy mendrika ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Amen. Ry havana, ho hisy ny voninahitra izay ho aseho amintsika. Aleloia. Aleloia, aleloia. Ho hisy ny voninahitra izay ho aseho amintsika zany, izay aseho amintsika. Izany hoe ny fahoriana izay menjady amintsika zao dia tsy mendrika akory ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika rehefa ho avy ny fotoana. Ho avy ny fotoana. Na dia mafy ara ny manjoanao dia tsy mendrika akory izany zavatra mafy manjoantsika zany. Ho arina amin'ny voninahitra goavana be ho avy any an-danitra. Oh Seigneur, misaotra Jesosy. Ho zava-dehibe no iainantsika any an-danitra. Fifaliam-be zany rehefa tonga any an-danitra isika. Mampahery ny tenin'Andriamanitra eto. 7:10. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ny ampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Amen. 20 toizako eny aloha. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy amin'ny fanantenana. Amen. Ry havana, izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Iza moa no tsy maniry, iza no tsy maniry ahitany any an-danitra. Izao tontolo izao ne ka maniry ahitany zanak'Andriamanitra. Fa mariny any an-danitra zanak'Andriamanitra. Tsika ihany koa zanak'Andriamanitra itsika. Maniry koa ianao matoky aho fa teo any an-danitra ianao. Maniry isika. 20 fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho sitrapony fa noho izay nampanaiky azy amin'ny fanantenana. Amen. Ry havana, zava-poana izao zavatra rehetra izao. Zava-poana zavatra hitantsika maso izao. Mila tsika maniry mafy ny ahitany lanitra. 20 izao zavatra rehetra izao dia ho votsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafana be voninahitra.
izay any ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Ry havana, izao zavatra ary rehetra izao dia ho votsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho an'ny fahafahana be voninahitra izay any ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Ry havana, itsika ety ambony tany dia fantatsika tsara fa ny ety ambony tany dia maro ny olona mbola voafatotra ny fanandevozan'ny Satana. Mbola voafatotra anatin'ny fanandevozan'ny Satana. Itsika ety ambony tany ety dia fantatsika tsara fa feno faharatsiana ity tany ity. Ho avy ny fotoana ho fotsorana, ho afaka ety isika. Tsy hisy intsony ny fahalovana. Tena hoe vita tanteraka hatreo fa tsy ho lo intsony isika. Tsy ho lo isika. Izany hoe rehefa maty izany isika dia tsy atao hoe maty fa matory miandry an'i Jesosy, tsika efa amin'i Jesosy izany. Dia tsy ho lo intsony isika fa hiakatra any an-danitra ny fanahintsika. Ny vatantsika dia ho vaina, tsy ho lo intsony. Any amin'ny Tesaloniana manambara an'izany. Ho votsorana anie isika ety ambony ity tany ity, ho avy ny fotoana ary ahita isika ny amin'ny fahefana be voninahitra. Tena ho ahita isika ny voninahitr'Andriamanitra. Fahafana azafady ho amin'ny fahafana be voninahitra. Ho tonga antsika ho any amin'ny fahafana be voninahitra izay an'ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Ho antsika anie izany, itsika no voambara eto ka tokony tena mijoro tsara isika izay ao amin'i Jesosy izany. Ho anao raha mbola tsy ao amin'ny tompo dia meza mihitsy ianao manatona Jesosy mba tsy ho very any amin'ny elo ho fanahinao. 2:20. Fa fantatsika fa mandraka ankehitriny izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka. Amen. Ry havana, tena marina izany. Miara-misento ary sy miara-marary toy izay efa hiteraka. Izao fiainantsika izao zavatra miseho ankehitriny izao. Rehefa miandry itsika ny amin'ny zavatra ho avy dia ny fiavian'i Jesosy izany. Izay no mahatonga anay mampahery foana eto hoe ho avy Jesosy, satria tsy maintsy ho tonga izany. Tsy maintsy ho avy ny tompo. Ry havana, toy ny hiteraka, tsy maintsy hivoaka izany izay anatin'ny kibo. Efa hiteraka, tsy maintsy hivoaka izay anatin'ny kibo. Izay mahatonga ny hoe dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka. Amen. Ny vehivavy rehefa hiteraka, raha ohatra ianao vehivavy efa manan-janaka ianao, raha niteraka ianao dia tena tsy moramora mihitsy izany hoe miteraka izany. Tsy moramora izany fa marary izany hoe miteraka izany. Ho avy ny fotoana hiavian'i Jesosy any amin'ny rao an-lanitra, tsy maintsy tanteraka izany. 2:20. Tsy izany ihany fa isika koa, eny, fa na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza, isika koa dia misento atao anatintsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Amen. Ry havana, rehefa ao amin'ny tompo isika, rehefa vita batisa isika dia ny fanahy masina efa nambara teto koa izany tamin'ny toriteny dia i Jesosy tompo no manao batisantsika ny amin'ny fanahy masina, manao batisantsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Rehefa ao amintsika ny fanahy masina iray dia izay le tenin'ny Paoly apôstôly eto hoe averiko 2:20 hoe tsy izany ihany fa isika koa eny fa na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza. Amen. Hatreo aloha. Eo zany amintsika zany ny fanahy masina, ao anatintsika zany ny fanahy masina, na dia efa manantsika voaloam-bokatry ny fanahy aza, efa anatsika ny fanahy masina, isika koa dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka. Amen. Hitanareo izany? Tsika zany dia misento itsika na dia efa ao anatintsika raha ny fanahy masina, satria miandry tsika fananganana anaka. Izany hoe fiavian'i Jesosy izany dia ny fanavotana ny tenantsika. Amen. Fanavotana ny tenantsika satria hovaina antsika tsy ho lo intsony. Oh Seigneur, hovaina vatantsika tsy ho lo intsony vatantsika zao io, fa hovaina ho tena vaovao. Io ilay ho any an-danitra. Izay tafiditra any an-danitra fa vatantsika mety lo ty tsy tafiditra any ty vatantsika mety lo ty, fa hovaina tena vaovao. Miandry tsika an'izay na dia ao anatsika raha ny fanahy. Izay mahatonga
ahako mampahery anareo eto mivavaka talata alina sy alaka misy alina mba ahery isika satria miandry tsika ny amin'ny anovan'ny tompo antsika ho tafiditra lanitra rehefa ho avy Jesosy any amin'nyrao an-lanitra rehefa ho avy izy any amin'nyrao an-lanitra vao tanteraka izany tsy maintsy ho avy zany tompoko andiny fa 720 isika izao fa ny fanantenana no namonjena antsika nefa ny fanantenana hita maso dia tsy mba fanantenana intsony fa izay hita va mbola azo antenana ihany. Amen. Hitanareo zany io le nambarako teo eto zany dia fanantenana no namonjena antsika. Jesosy izy ilay fanantenantsika, izy no namonjy antsika Jesosy. Izy irery ihany no fanantenana izy zanak'olombelona, izay olombelona miaina rehetra dia Jesosy ny fanantenana. Tsisy fanantenana hafa hidirantsika ny lanitra na hitady na inona na ino itsika, tsisy fanantenana hafa hidirantsika ny lanitra fa Jesosy izy irery ihany no fanantenana ahafahantsika miditra n'io lanitra hitantsika eo ambony io lanitra eo ambony io hitantsika zanak'olombelona dia Jesosy ihany no fanantenana ahafahantsika miditra ao. Tsisy ho tafiditra ao raha tsy Jesosy, raha tsy milalan'i Jesosy Kristy tompo. Na inona na ina ampiasainao, na fanafody gasy io, na statio, na sampy io, na inona ina tsonao ivavahanao ankoatran'i Jesosy Kristy tompo na zavazavatra hosoranao amin'ny tarehanao, hosoranao amin'ny vatanao, na inona sotronao ataonao vatanao dia tsy ho tafiditra lanitra ianao tompo. Fa Jesosy Kristy rery ihany no ahafahantsika miditra n'io lanitra eo ambony io. Izy rery ihany, izy rery ihany tsy miampy ary tsy analana ihany io Jesosy rery ihany. Ary mila nefa antsika tsy maintsy mankatoa azy manaraka ny didiny, manaraka ny sitrapony ary miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra, mianaty famasinana anaty sy ivelany. Tsy maintsy miala amin'ny ratsy rehetra itsika tompoko sy itsika vao tafiditra n'io lanitra eo ambony izay loloavintsika io. Tsisy lalana hafa azahoantsika famonjena hafa Jesosy rery ihany. Izy ilay fanantenana araka ny tenenin'ny Paoly apôstôly eto, izy ny fanantenantsika ahafahantsika miditra ny lanitra. Izay re hoe nefa ny fanantenana hita maso dia tsy mba fanantenana intsony. 9:20 io izay hita va mbola azo antenana ihany. Amen. Ry havana, ao an-danitra ao dia mbola tsy hitantsika maso ny masontsika velotrao, fa rehefa tonga ny fotoana dia ho hitantsika izany. Eny na dia efa nasehoan'ny tompo ary ny amin'ny fahitana sy anatin'ny nofy. Amen, amen, amen. Ny lanitra ary koa anatin'ny nofy ihany koa ny lanitra nasehoan'ny tompo dia mbola fanantenana izany. Ka mila tsika tompo tena hoe manantena ho tafiditra ao tokoa ao an-danitra ao. Amen, amen, amen. Antifa dia 20. Fa raha manantena izay tsy mbola hitantsika isika dia miandry amin'ny faharetana. Amen. Hitanareo zany? Raha manantena isika izay mbola tsy hitantsika, mbola tsy tany an-danitra tsika nandehandeha tany tsika vatantsika olombelona zao, dia mila isika tompoko miandry amin'ny faharetana. Amen. Araka teneniko teo hoe tompo efa nampiseho ahy ny any an-danitra, na dia kely ara ny hitako, kely de kely ihany ny hitako, dia fanantenana lehibe zany ho ahy ary tazomiko ahy foana le izy. Fanantenana lehibe ary ato no avy Jesosy dia misy ihany koa efa nasehoan'ny tompo ny lanitra. Amen, amen. Eo ihany koa ny elo, ary fitako ihany koa ny elo, zavadozany any amin'ny elo. Aza mba maniry andeha any amin'ny elo, fa maniry hiditra any an-danitra. Mijoro tsara tompoko fa zavadozany any amin'ny elo, zavadozany any amin'ny elo. Na ny fahavalo mitsangana ao fahavalonao ary ny olona mitsangana ao fahavalonao tsy irianao kory ho any, tsy irianao kory ho any rehefa nahita ny elo ianao. Fa ny mivavaka ho azy no ataonao, fa zavadozany elo tompoko. Fa maniria niditra any an-danitra, maniry niditra any an-danitra. Fa ny lanitra dia tsara ary kanto, mihoatra zavatra tsara izay hita masontsika ety ambonin'ny tany, mihoatra ny zavatra tsara indrindra izay hitan'ny masontsika ety ambonin'ny tany ny lanitra. Tsara dia tsara tokoa, tena hoe tsy hay ny andrefesana ny fahatsarany. Amen, amen.
ka mila antsika tompoko miandry amin'ny faharetana, miandry amin'ny faharetana izany fanantenana mahafinaritra be ho any an-danitra izany. Amen. 9:20. Toy izany koa ny fanahy. Eto mangataka aminareo aloha zahako aloha ny amakiko anazy oka ianao hiaino tsara ity teny satria ito ny tena tia ny fanahy masina tsindriana tsara nio zany. Oka ianao hiaino tsara dia oka ianao tena hoe ankatoa tsara an'io teny io, hipratiquer anazy tsara zany, tena hoe ampiasa tsara zany an'io teny io zany. 9:20. Toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy haitononina. Amen. Eto zany tompoko rehefa mivavaka isika dia aoka ho fantatsika tsara fa ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina no mamonjy ny fahalementsika. Ary koa zany tompoko isika dia tsy mahalala izay vavaka tokony ataontsika, tsy fantatsika, fa ny fanahy n'Andriamanitra zany no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy haitononina. Amen. Ahoana moa no tanteraka an'izany? Rehefa mivavaka amin'ny fanahy isika tompoko, izay vao tanteraka io. Amen. Rehefa mivavaka amin'ny fanahintsika isika fa tsy ny nofontsika, izany hoe ny fanahinao mihitsy, ny fanahiko mihitsy no mivavaka rehefa mivavaka, fa tsy ny nofo, tsy mamaky taratasy, ary koa tsy mitototoka visavanana ny maso dia mivavaka amin'ny vava fotsiny na mivavaka amin'ny saina fotsiny, fa ny fanahy ao anaty no mivavaka. Izay vao tanteraka io, izay vao tanteraka io. Mila antsika mivavaka amin'ny fanahy, ny fanahintsika, ary ny tompo, ny ray any an-danitra efa mitady olona toy izany, satria efa tonga amin'izany fotoana izany tsika izao. Any amin'ny bokin'ny Jaona 4:9 afaka raisinao ny verset. Azafady, Jaona 4:4 afaka raisinao ny verset dia vakianao miadana. Jaona 4:4 sy jereo satria amin'izay mantsy tsy diso ny teny satria bebin'i Jesosy io arotra ka diso ny teny. Jaona 4:4 andiny 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Oka ianao no hamaky an'io. Izany hoe tsika zany efa tonga amin'ny fotoana antsika ankehitriny ny olona mivavaka dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana, satria ny ray any an-danitra zany dia mitady ny olona toy izany satria izy dia fanahy. Fanahy izy ary fahamarinana ihany koa, izy ilay marina. Dia tsy maintsy tsika mivavaka amin'ny fanahintsika, avy amin'ny fanahintsika no mivavaka fa tsy ny nofontsika akory. Izay ny iray vao hiainao antsika, izay izy vao hiainao antsika. Izay no mahatonga teto amin'ny Romanina manambara hoe 9:20 toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy haitononina. Ary ilay mandinika ny fo, 7:20, ary ilay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Amen. Hitanareo izany? Eto zany ny fanahy masina dia ny tompo Andriamanitra izay mandinika ny fontsika sy ny vontsika. Izy no mandinika ny fo sy ny vo, misy ten'Andriamanitra manambara izany. Ny fanahin'Andriamanitra io rehefa mivavaka izy ho antsika dia Andriamanitra no mahafantatra zany, mahafantatra ny vavaka fonana ataony fanahy masina ho an'ny olona masina. Itsika ilay olona masina M kely ary olona velona no ambara eto fa tsy olona maty. Ny olona velona no ambara hoe olona masina fa tsy ny olona maty. Ny maty efa maty. Fa itsika velona no ambara eto satria ny fanahy masina mivavaka ho antsika. Mivavaka ho antsika izy. Izy ilay mitondra ny vavaka antsika natrehan'i Jesosy. Ary Jesosy ilay mivavaka ho antsika amin'ny iray, eo kavanana iray. Dia itsika tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy, itsika izay vao tanteraka izany. Hibebaka antsika rehefa avy eo, hivavaka antsika rehefa avy eo. Dia oka ianao hianatra amin'izay izay rehetra mbola tsy hainao izany. Ny fanahinao mihitsy no mivavaka, fa tsy ny nofinao na ny tenanao na ny sainao ary.
na ny sainao ary fa tena ny fanainao fanaintsika izany. Andia 20 ka hatramin'ny 30. Fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria ireo izay fantany mialoha no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Izay notendreny mialoha no natsoiny koa, izay natsoiny no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny vonaitra koa. Amen. Ry havana, zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, amin'ny fiainako, raha ao amin'i Jesosy ianao dia aoka ho fantatrao ninona zavatra miseho hoy aho, ninona io, satria na eo ara fahoriana, na eo fanenjehana, na eo zavatra sarotra na sabatra, zavatra izay miseho amin'ny fiainantsika tompoko dia aoka ho fantatsika tsara fa izany zavatra rehetra izany dia miara-miasa izany ahasoa izay tian'Andriamanitra. Izay tian'Andriamanitra, ahasoa izay tian'Andriamanitra, zavatra izay miseho amin'ny fiainantsika. Ahasoa antsika io ka aza monomonina intsony, aza menomenina intsony fa matoa Andriamanitra mampiseho zavatra amin'ny fiainanao, ny zavatra tonga amin'ny fiainanao dia tiany izay tonga amin'ny fiainanao, tonga amin'ny fiainako, satria tsika nantsoiny isika mba ho mpanompony, mba ho mpiasany anambara ny fahalebiazany. Tokony ianao témoignage ianao rehetra hoe zavatra manjoa amin'ny fiainanao rehefa ao amin'i Jesosy ianao, satria ny tompo mamany olana anao, ny tompo mampijoro anao, satria tsy maintsy mandala latsarotra isika. Ary araka ny teny andefasy hoe satria ireo izay fantany mialoha no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Amen. Jesosy anie, izy ange no modelintsika. Jesosy ilay lahy matoa an'Andriamanitra. Ary eto miteny izy dia hoe ny rahalahy maro. Eo zany manambarany amin'ny lehilahy izay pasteur zany. Eo ireo mpianatry ny tompo teo aloha. Eo ilay mpianatry ny tompo ny ambarany eto. Eto tsika dia ao anatin'io ihany koa tsika izay manaraka an' Jesosy. Jesosy ambarany eto hoe lahy matoa amin'ny rahalahy maro. Amin'ny rahalahy maro izy. Jesosy no raintsika. Jesosy no zoko be fitiantsika. Izy no Andriamanitra tokana. Izy ilay iray zanaka fanahy. Izy no modelintsika. Izay 30, izay notendreny mialoha no nantsoiny koa. Izay nantsoiny no nohamarininy koa. Ary izay nohamarininy no nomeny vonaitra koa. Amen. Ry havana, ny tompo no manamarina antsika. Ny tompo no ampiditra antsika any an-danitra. Izay ilay voninahitra lehibe. Izay ilay hoe nohamarininy tompo dia ho tafiditra ny lanitra isika raha tena ao anatiny nohamarininy tompo isika. Izany hoe misy ady atrehina araka nambarako teo. Ary tsy maintsy isika mijoro tsara. Mijoro tsara ary miandry maharitra fanantenana ho avy zany. Miandry izay ilay fanantenana ho avy, tsy maintsy miandry isika. Ry havana, hivavaka isika tompoko. Andohalika isika. Tondra-tena antsika natrehan Jesosy. Raha monomonina foana ianao, raha tsy zakanao foana zavatra miseho amin'ny fiainanao fa verinao hoe tsy avy amin'Andriamanitra izany, dia mibebay ianao. Mibebay ianao tompoko satria tsy moramora ny hitra any an-danitra. Tsy ny soa ihany no azontsika amin'Andriamanitra, hoy Joba, fa ny ratsy koa. Ry havana, tiantsika anie Jesosy. Mamy anie itsika. Izy raha nizaka ny mafy tokoa. Dia isika ve dia hoe ilamina be foana ve fiainantsika araka nambarako teo? Ry havana, andohalika isika, tsy afaka mandohalika. Raha tsy afaka ianao, ny tompo no mahita anao tsy afaka mandohalika. Fa raha afaka mandohalika dia mandoleva tompoko. Mitsangana eo ambony fandriana dia mandoleva. Aza miandry fotsiny eo ambony fandriana. Fa tsy ianao Jesosy raha tsy manaja azy ianao. Marina fa tsy mahita anao Mama Felicia, fa Jesosy mahita anao. Ary aza mipetraka koa notraka hoe afaka mandohalika, fa mandoleva ho an'i Jesosy. Fa aza mieritreritra hoe Mama Felicia tsy mahita ahy, Jesosy mahita anao tompoko. Ka oka anetritena natrehan Jesosy isika tsirairay avy. Izay ny ilain'ny tompo. Mila Jesosy olona manetritena eo anatrehany, fa tsy nohon'olombelona anaovantsika n'izao vavaka izao, fa ho an'i Jesosy, ho an'ny tompo rery ihany, fa tsy ho an'olombelona. Ry havana,
anatona ny tompo isika satria ny fanantenana dia hoavo fanantenana dia tsy maintsy ho tonga izany rehefa majoro tsara antsika hatramin'ny farany. Ka eto amin'i Jesosy ny mombanao, eto amin'ny tompo ny fiainanao, manantena zava-tsoa tsara ho avy. Oka ho feno fifaliana ianao, oka ianao hibebaka ny amin'ny tsy fahatokiana ho an'ny tompo, satria ny tompo dia hanome soa antsika izy, hanafaka antsika izy, ary tena hoe tantanantsika izy mba ho tafiditra ny lanitra isika. Ataovy arany vavakanao tompo, vavaka antsika eo anatrehan'i Jesosy, hiantso azy isika, angataka fonana amintsika mba tena atoky isika anantena ny amin'ny voninahitra ho avy, satria izay no sitrapon'ny tompo amintsika dia ny hanome antsika lanitra vaovao sy tany vaovao, ry havana ho mpandovana isika, ho mpandova hiaraka amin'i Jesosy any an-danitra, ho mpandova isika hiaraka amin'i Jesosy any an-danitra. Izany ny fanantenana lehibe tokony ho ao anatinao, tokony ho ato anatiko. Vavaka isika tompoko ny amin'ny fitiavan'i Jesosy antsika, vavaka antsika tompoko. Jesosy malala ho misaotra Jesosy ny amin'ny teninao Jesosy, satria manambara ny amin'ny voninahitra ho avy Jesosy, ho avy tompo voninahitra. Fa amin'izao ankehitriny izao dia mbola misy ny fahoriana, misy ny fanenjehana, misy ny tabataba, misy ny sabatra, misy ny fialonana, misy ny fanaratsiana, misy ny fankalana. Seigneur, fa mbola ho avy Jesosy ny voninahitra, ka izay mahatratra ny farany any tompo no vonjena no ahazo Jesosy izany voninahitra. Jesosy tompo, Jesosy raha izaho manokana Jesosy dia tsy zava-dehibe amiko ny voninahitra Jesosy, fa ny hodiko any aminao Jesosy no faniriko Jesosy na dia tsy ahazo valy soa ry Jesosy fa ho tafiditra ny lanitra Jesosy. Zay Jesosy no faniriko, dia efa ampianaza Jesosy ny ahitanao ny eo anilanao Jesosy no faniriko. Oui Seigneur Jesosy, na dia tafiditra ny lanitra fosa Jesosy, tonga eo anilanao Jesosy malala ho, tonga ao an-tranonao Jesosy, dia efa mahafaly ahy izany Jesosy, efa mahafaly ahy izany Jesosy. Tiako loatra ianao Jesosy, tiako loatra ianao tompo malala ho, ka mahasambatra Jesosy rehefa zanakao aho ka tafody any an-trano Jesosy. Oui Seigneur, izany Jesosy ny faniriko, tompo malala ho, tsy tsapana zanak'olombelona Jesosy ny voninahitra ho avy araka ny tenin'ny Paoly apôstôly Jesosy, fanantenana zavatra ho avy no iainana ety ambonin'ny tany, satria Jesosy mbola tsy tonga izany. Mila izay miaritra, mila izay maharitra Jesosy, izay Jesosy fa ho tanteraka Jesosy aminay izany, satria tompo tsy maintsy Jesosy miaritra izay amin'ity tany fandalovana ity, izay feno faharatsiana. Ady tompony etrenay ity, ady Jesosy, ady andro aman'alina Jesosy, satria tompo ny fahavalo dia tsy faly aminay, tsy faly aminay zanak'Andriamanitra Jesosy. Zanakao izay, zanakao izay Jesosy, ka indreto izay tompo malala ho mandoalika eo anatrehanao, izay afaka mandoalika Jesosy, mamindra fo tompony amin'ny sisalama izay tsy afaka mandoalika. Eo ihany koa tompony any an-dalana Jesosy, izay mety mitondra fiara Jesosy, na koa tompo any amin'ny toerana Jesosy izay tsy afaka tompo andolehan Jesosy, fa rehefa misy tompony fotoana Jesosy dia andoalika eo anatrehanao izy Jesosy rehefa hiantso anao, ka mangataka aminao Jesosy fa mindram-po aminay, mamelanay Jesosy, satria tompo tsy mendrika izay. Mifona tompony amin'ny tsy fahatsapanay tompo ny amin'ny voninahitra ho avy, mifona tompo ny amin'ny fimenimenomanay Jesosy, ny amin'ny tsy faharetanay zanak'olombelona Jesosy. Nefa tompo fizahan-toetra no ataonao aminay ety ambon'ity tany ity. Eo ihany koa Jesosy ny amin'ny fakapana maro izay ataon'ilay fahavalo Jesosy, fa ianao tompo efa naharesy izany, ary zay koa tompo efa naharesy, satria tompo miaraka amin'ilay mpandresy izay. Ka mangataka aminao Jesosy malala ho, mamelany elokay Jesosy,
mamela jesosy ny tsy famendrenay tsiraray avy, ny amin'ny tsy fitandremanay jesosy, ny amin'ny fanantenana zavatra ho avy jesosy dia no any aminao mandrakizay izany. Jesosy tompo, amboary izay, avozy izay jesosy malala o, mba tena hitady anao tokoa ary tena hivavaka tokoa jesosy amin'ny fanahy tompo, satria jesosy mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly fa ny fanahy no mivavaka ho anay amin'ny vavaka tsy ahitononona. Jesosy io tsy maintsy vavaka amin'ny fanahy izay raha tsy zany tsy mihaino anay ianao, ka mifona tompo, mifonany amin'ny tsy famendrehanay, mifonany amin'ny tsy fahatakaranay jesosy ny fahalehibiazanao. Sasao amin'ny ranao jesosy izay tsiraray avy, diovy tompo hafa keloka ho afa-pahotana. Sasao jesosy ny momba ny tenanay manontolo jesosy amin'ny ranao soa jesosy, amin'ny ranao soa. Sasao jesosy ny fisainanay maloto tompo, sasao ny fisainanay maloto jesosy, diovy tompo ny fisainay zanak'olombelona jesosy. Mifona jesosy amin'ny fisainanay tsy araka ny sitraponao jesosy, satria tompo hipiritra tompo misaina foana jesosy ny amin'izay tianay atao fa tsy manontany ianao. Ka mifona jesosy, diovy ny sainay jesosy mba hiakatoanao, ahiaino izay tianao atao izay sitrakao rery any, mba hisaina toanao jesosy, ankatoa izay sitrakao jesosy. Diovy ny sainay tompo mba ho mpanompo mendrika anao izay tsiraray avy, satria jesosy ianao no naharenay, ianao nanamboatra anay mba ho mpiasanao izay ety ambony ity tany ity. Satria tompo ho rava tanteraka ity tany ity, ho levina ny tany aman-danitra araka ny teninao jesosy, ka mamindra fo aminay, mamindra fo aminay jesosy. Diovy jesosy ny masonay, mamela ny fijerinay tompo, fijery tsy mendrika rehetra jesosy, sasao amin'ny ranao ny masonay. Diovy tompo ny fijerinay tompo, alao ny kirana izay manampina ny masonay. Sasao jesosy ny masonay amin'ny ranao soa, mba ho toy ny fijerinao jesosy, fijery be fitiavana jesosy, fijery mpamindra fo jesosy. Mamela anay jesosy, mamindra fo aminay. Sasao tompo ny masonay tsiraray avy, sasao ny masonay amin'ny ranao soa jesosy. Ny sofinay jesosy hifonanay aminao, izay nyrenesa sofinay tsy araka ny sitraponao jesosy, diovy ny sofinay jesosy mba hadio, diovy ny sofinay tompo mba hadio amin'ny ranao soa. Sasao jesosy ny sofinay tsiraray avy jesosy, raha ny eny hoe zava-poana jesosy, diovy ny sofinay jesosy amin'ny ranao soa jesosy. Diovy koa jesosy ny vavanay, ny molotray, ny lelanay tompo, diovy ny tendritra izay tsy mendrika navoaka vavanay jesosy. Sasao amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao jesosy ny vavanay mba hadio eo anatrehanao. Sasao jesosy amin'ny ranao soa jesosy, ny vavanay tsiraray avy, mba ho mendrika ho anao jesosy, mba ho mendrika ho anao jesosy, mba hiteny zavatsoa, mba hiteny ny teninao, mba ankalazany anao jesosy ny vavanay, anomponay anao jesosy, mba ho mendrika jesosy izay eo anatrehanao rehefa miteny, ka tsy fandrian'ny fahavalo jesosy, ka amitahany anay jesosy rehetra teny avoaka ny vavanay. Fa okenao tompo anadio jesosy ny vavanay, satria tompo ny fahavalo jesosy dia miandry hiampangaly anay jesosy, ka mangataka aminao jesosy. Sasao amin'ny ranao ny vavanay, sasao amin'ny ranao ny vavanay, ny molotray, ny lelanay jesosy. Asio fiambenana tompo ny varavaran'ny molotray araka ny tenin'ny Davida mpanomponao. Asio fiambenana jesosy, jesosy. Eo koa jesosy ny tananay, izay noraisy ny tananay jesosy, diovy jesosy ny tananay mba hadio jesosy, izay nikasian-tananay tompo malala o, diovy amin'ny ranao jesosy ny tananay mba hadio. Ny tongotray koa jesosy, diovy amin'ny ranao mba hadio jesosy. Ianao tompo afaka manadio anay,
ho afaka mitsamahina reza jesosy malala. Jesosy ny fonay tompo, ny fonay jesosy ao no lapanao. Okenao jesosy anadio ny fonay tsiraray avy mba fo ankatoa, mba fo aharitra ary tena iandry jesosy anao amin'ny fanantenana jesosy izay anatinay tsiraray avy zay zanakao. Okenao tompo anadio ny fonay jesosy satria lapanao jesosy ny fonay. Diovy jesosy ny fonay mba homendrika ho anao, mba adio ho anao jesosy. Sasao jesosy amin'ny rano soa ny fonay, sasao amin'ny rano soa ny fonay jesosy, mba adio jesosy satria tranonao fanay masina, tranonao fanay masina ny fonay, ka mila anao fanay masina, mila anao ny fonay, anjakao ny fonay fanay masina, anjakao ny fonay jesosy. Okenao anala ny efitrefitra rehetra izay manakana anay hitsiditra any an-danitra. Okenao anala ny efitrefitra rehetra jesosy izay manakana anay hitsianana fanantenana ho any an-danitra jesosy. Tafinerinao zay jesosy mba aharitra miandry ny fanantenana izay omenao anay jesosy, satria tsy maintsy ho avy izany, tsy maintsy ho avy izany jesosy tompo. Sotronay jesosy ny ranao tompo, okany ranao anadio jesosy ny taovanay manontolo. Diovy amin'ny ranao zay jesosy malala ao, sasao amin'ny rano soa mba adio eo anatrehanao. Diovy jesosy ny taovanay tsiraray avy amin'ny ranao. Okenao andoro zay loto rehetra tafiditra anatin'ny vavanay jesosy zany, na sotronay tompo, na nohanay tompo zay fandrika na taon'ny fahavalo jesosy amin'ny sakafo zay nohanay, na zay zavatra sotronay tompo tokony tompo andoro izany amin'ny rano soa, amin'ny rano soa jesosy. Fanay masina ao, fenoy anao izay. Okenao amenao anay tsiraray avy, okenao fanay masina andoro loharanoko rehetra amin'ny tenanay tsiraray avy. Ianao le fanay mpanasitrana, okenao anasitrana fanay masina azay tsy salama misaotra sy fotoana izao. Sitrano izay fanay masina, okenao amenao anay lay fanay fiton'Andriamanitra velona. Feno ianao izay mba homendrika ho anao, mba homendrika ho anao, satria lay fanay masina iray no lay tsara indrindra, lehibe indrindra. Feno ianao zay fanay masina, enao ilay mivavaka ho anay eo anatrehany iray, eo ilay mitondra ny vavaka anay fanay masina, enao ilay mivavaka anay fanay masina. Feno ianao izay, feno ianao izay ny momba anay manontolo, ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Rakofy ianao izay, rakofy ianao izay fanay masina ao. Mila anao izay, mila anao izay fanay masina malala, mila anao izay mitady anao fatratra izay fanay masina ao. Feno ianao izay, feno ianao izay fanay masina, ianao ilay fahazavana anatinay, ilay fanay fiton'Andriamanitra velona. Ianao izany, ianao izany. Okenao ameno anay, anovanay, anavaoanay, ampianatra anay. Okenao ame fitiavana anay tahaka ny fitiavany iray, amboary izay, ome fahendrena izay fanay masina. Okenao anome fahendrena anay ray malala. Okenao ameno anay, okenao anavao anay, amboary ny fiteninay, amboary ny famindranay. Soloy sainay fanay masinao, oka ho sainao anatin'ny sainay. Ny fijerinay fanay masinao, oka ho fijerinao fanay masina. Ny fiteninay fanay masinao, okanao no hiteny avavanay. Ny famindranay, ny mombanay manontolo fanay masinao, oka ianao no andray ny kontrolina ny tenanay manontolo fanay masina. Feno ianao izay, feno ianao izay. Ny fonay, oka ho fonao fanay masina. Mombanay manontolo, mombanay manontolo fanay masinao. Mila anao izay, mila anao izay. Jesosy, mivavaka izay ho an'ny tany, mivavaka izay ho an'ny Madagasikara tanindrazanay. Tompo malala, mamindra fo amin'ny gasy rehetra ianao, mamindra fo amin'ny malagasy rehetra Jesosy. Amboary Jesosy ny ao an-tandrazanay,
okanao tompo hiditra antsehatra jesosy hiditra antsehatra jesosy amindra foa malagasy tsiraray avy manomboka amin'ny mpitondra fanjakana ka hatramin'ny zazaminony jesosy io mamindra fo ianao okanao tompo ampilamy matanteraka jesosy ny tandrazanay mangataka aminao jesosy mba ho isy tompo ny fakatiavana mba ho isy jesosy ny filaminana jesosy ao atandrazanay jesosy oka tompo iraisaina jesosy ny gasy rehetra jesosy ny amin'ny zavatra miseho atandrazanay jesosy malala mangataka jesosy ny fidiranao antsehatra jesosy mamindra fo jesosy milanao tompo ny tandrazanay jesosy mangataka aminao jesosy okanao tompo amaly ny vavaka anay okanao jesosy amaly ny vavaka anay jesosy ho an'ny tandrazanay tompo okanao tompo ame fahendrena jesosy ny gasy tsiraray avy mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao jesosy eo koa jesosy ny eran-tany zavatra miseho eran-tany jesosy mamindra fo jesosy amin'ny zanakao eran-tany jesosy vonjeo zanakao eran-tany amboary avaosy jesosy zanakao eran-tany arofo tompo ny amin'ny fandrika rehetra izay misy tompo eran-tany ny amin'ny zava-doza ho avy jesosy vonjeo jesosy ny zanakao eran-tany vonjeo izay jesosy malala ho okanao tompo hiaro anay zanakao eran-tany tompo malala ho mamindra fo amin'ny tany jesosy io mamindra fo amin'ny tany tompo malala misaotra jesosy ny amin'ny fotoana tetonio misaotra tompony amin'izao andro alina fanay mbola nivavaka teto jesosy na dia foy ara jesosy eo isaorana ianao izany saotra fanay masa satria nanatrika teto anao fanay masatra amin'ny fiandohana teto anao fanay masa na mpianatra anay na mibebaka anay na mpahery anay ny amin'ny voninahitra ho avy misaotra fanay masina malala misaotra jesosy be fitiavana misaotra ray malala ny voninahitra ho anao apetrako aminao jesosy zao andro alina mangina izao apetraka eo tombotrao jesosy arovo zanakao eran-tany jesosy eo arovo zanakao eran-tany arovo izay tsiraray avy eo ambanin'ny tana maherinao petraka aminao jesosy ny ampitso eo ambanin'ny tana maherinao ianao tompony hoderaina ankalazaina asandratra tompoina jesosy satria mendriko membonahitra ianao mendrika deraina ianao misaotra ray misaotra ray misaotra ray aleluia aleluia amen amen saotra ny tompontsika ny amin'ny fitombavaka tetonio voninahitra ho an' jesosy mahereza tompoko dia ny vaovao amin'ny herinandro ny fitombavaka satria isaky ny talata zao sy alakamisy tsika eto zany rehefa alina toy izao dia misy fiovana zany ny ora ho anareo zay any Madagasikara zany na ny amin'ny toeran-kafa ihany koa satria amin'ny sabotsy zao ifo alahady dia misy zany ny fiovan'ny ora ty aminay lasa orana hiver zany heure d'hiver zany de le izy zany hoe miena adiny ray zany ety aminay dia ny angatahako aminareo zany ala place zany ny aminareo amin'ny 1:10 alina zany fitombavaka ny talata sy ny alakamisy alina dia amin'ny 12 alina ny aminareo zany no manomboka zany fitombavaka zany eto aty aminay 10 alina fa ny aminareo zany a Madagasikara zany dia amin'ny Madagasikara zany io ambarako io amin'ny 12 alina zany manomboka ny talata ho avy zao amin'ny herinandro sy ny alakamisy zany izany ny ora ivavahantsika eto zany ny talata alina sy ny alakamisy alina zany tompoko zay tompoko dia mahereza daholo dia amin'ny asabotsy mbola mafisy koa izay programa izay satria miva ihany koa matsy ny ora zany amin'ny sabata zany dia amin'ny sabata hery zany fa amin'ny sabata zao mbola tsy miova fa
Izay mahatonga anao hoe amin'ny sabata zao no ambarako zany ny fiovan'ny ora zany ho amin'ny sabata heriny. Izay tompoko dia mahiresa daholo dia tahian' Jesosy daholo dia mametraka velo aminareo zaho anambany tanamairin' Jesosy tompo veloma daholo tompoko tahian' Jesosy indray io. Amen.